Fahalimerabantsika tsirairavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity sabata maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika izay mihay antsika amin'ny fomba manokana hatrany ary manome zava-tsoa antsika. Irina dia hitondra soa anao any ity andro ity ahafahanao misasatra miaraka amin'ny ilay Andriamanitsika ary mahazo hery ihany koa anatin'izany. Ilay andiarantsika mofinaina an'io dia hivavaksika. Itoba Andriamanitra eo verim-pisaoranao izay nahavitantananao. Saotranao indrindra mihay ny ankonana tsirairay avy. Saotranao ihany koa izay mamarivavaka ary mitondra zava-tsoa amin'ny fiainanay aokanao Tompo eo anilanay mandrakariva aminaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinaina antsika androany dia manao ohatra ho antsika. Alaina amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny faha 1 sy ny faha 2 manao hoe: fa ho amin'izany no niantsona anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namera fianarana ho anareo mba hanaranareo ny diany izay tsy nanota akory sady tsy misy fitaka teo ambavany. Amen. Mazava eo anatintsika ny tombontsoa mahagaga ny fahafahantsika ho tonga tahaka ny Kristy, mpakatoa no foto-kevitra rehetra ao amin'ny lalàn'Andriamanitra. Kanefa raha ny herin'ny tenantsika ihany dia tsy ho vitantsika velively ho tonga tahaka azy. Avy amin'ny Kristy avokoa izay tsara rehetra ao amin'ny olona. Ny fahamasinana lazain'ny soratra masina fa tsy maintsy ananantsika mba zahoana namonjy antsika dia vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa milefitra amin'ny fifehezan'ny herin'ny fanahin'ny fahamarinana isika. Tsy mety ho tanteraka ny fankatoavan'ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny antony ny fahamarinan'i Kristy izay mahatonga ny asa-pankatoavana marina rehetra ho feno hanitra masina. Ny anjaran'ny kristianina dia ny mizoto sy mandeha amin'ny fialan'ny ota tsirairay. Mila mivavaka mandrakariva amin'ny mpamonjy izy mba hanasitranana ny fanahy marary. Tsy manana fahendrena sy hery andresena izy fa ny tompony manana. Ary omeny an'izay rehetra mangata-bonjy aminy amin'ny mpanetretena sy fotoritory izany. Asa maharitra sy mitohy ny fanovahana ny tsy masina ho masina. Miasa isan'andro fanamasinana ny olona Andriamanitra ary ny olona kosa mila miara-miasa aminy amin'ny fanaovana ezaka ampaharetana amin'ny fikolokoloana fahazarana tsara. Mihoatra noho izay antenaina indrindra no omen'Andriamanitra ny olona mahatoky azy. Tia no fankatsika fa rehefa manetry tena sy toritory fo isika dia eo indrindra izy no afaka maneho ny tenany amintsika. Ary mahafaly azy ny fitanisantsika ny famondram-pony sy ny fitahiana tamin'ny lasa ho antony tokony izay androtsahany fitahiana lehibe kokoa amintsika ihany koa. Miamboninahitra izy rehefa tia azy sika ka manambara ny fitiavantsika azy marina amin'ny alalan'ny fitandremantsika ny didiny. Miamboninahitra ihany koa izy rehefa ataontsika ho masina ny andro fahafito. Ho an'izay manao an'izany dia hoy Andriamanitra manao hoe: ny sabata dia famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantana fa izao Jehovah no manamasina azy. Ny atao hoe fanamasinana dia fahazarana mifandray amin'Andriamanitra. Tsy misy zava-dehibe sy mahery toy ny fitiavan'Andriamanitra ny zanany ary ihany koa tsy misy zavatra tsara indrindra raha tsy ny firaisantsika amin'Andriamanitra raitsika. Dia ingany ity anio ity dia atsiarovanao tokoa fa famantarana ho aminao sy ho aminy mba ho fantatrao fa izy Jehovah no manamasina anao. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izany amin'izany teninao izany. Mangataka aminao indrindra Tompo mba hamelanao ny heloka sy ny fahadisoana rehetra ka mba ho vita fihavanana aminao izay amin'ity anio ity. Esory ny mavesatra rehetra aminay Tompo fa aoka izay ho voaova ho maivana hiaraka aminao ka hiara ihany koa ny fisarasarana rehetra ao anatin'ny saina fa toky ianao amin'ny fahafenoana izay satria mitantananay tokoa ianao. Anaran'i Jesosy. Amen. Isa
miaro